Falimarokana miarabanao androany misaotra ny tompontsika fa afaka hiaraka andray ny teniny amin'ity alarobia ity. Tsy haiko izay ho fandehan'izy tena ho lavana foy fa tena velantsika ny tompo hitarika antsika. Amen. Ndao andray tenin'Andriamanitra tsika arak'izay voasoratra amin'ny bokin'ny Agay. Ny bokin'ny Agay no vakiantsika voalohany. Agatiko voalohany toko anankiroa ihany ny Agay dia ilay toko voalohany no raisintsika dia manomboka amin'ny andininy faharoa no vakiantsika izany. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ity fireneny ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana anaovana ny tranon'i Jehovah. Dia tonga ny tenin'i Jehovah nentiny Agay mpaminany nanao hoe mo andro tokony hitoeran'ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa rava ity trano ity. Koa izany dia koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, evero ny lalanareo. Efa namafy be ianareo nefa kely noho ny taomina. Mihinana ianareo nefa tsy voky. Misotro ianareo nefa tsy afa-po. Mitafy ianareo nefa tsy misy mafana. Ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao ankitam-poloaka. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, evero ny lalanareo. Korintiana voalohany toko 7. Korintiana voalohany toko 7. Andininy 4:10 sy ny 7:10. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra no anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba hosimbain'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Farany Korintiana voalohany toko 1:20 andiny 7:20 sy ny 7:20. Fa aoka ny olona amantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Amen. Reteny verset anankitelo samihafa ireo no iangantsika androany hitaritan'ny tompo antsika amin'ity fotoanan'io ity. Raha omena lohateny ny zavatra izay fampizarantsika androany dia hoe nafahana mba anangana ny tranon'Andriamanitra. Nafahana mba anangana ny tranon'Andriamanitra. Zay no zavatra ifampizarantsika androany. Ilay tantara voalohany teo amin'ny bokin'ny Agay, ilay tantaran'ny zanak'Israely 500 taona talohan'i Jesosy Kristy nitranga ny tantara. Raha ohatra hoe mety tsy fantatrao, rehefa miresaka hoe nafahana ny zanak'Israely dia matetika tsy misy hain'ny olona fa tsy ny tantaran'ny Farao sy Mosesy. Fa ity anankiray ity koa dia tantaran'ny endrika anankiray izay natonga ny zanak'Israely babo tamin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara dia Babilôna ny puissance tamin'izany fotoana izany dia azo babo ny Israely
dia na ny fiangonana na ny tranon'Andriamanitra ara dia nopotehany rava nalainy zareo daholo satria tena vatsoa volamena farak'izay zavatra farak'izay sarobidy be tao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra tao anatin'le tranon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia nangony Nebokadnezara daholo dia nataony netiny tany Babilôna ny olona rehetrarehetra izay sisa tsy maty dia natao sesitany 70 taona taty aoriana tao aorianan'izay dia niova indray ny fanjakana nahery dia ny Persiana ny Persia zany nanjaka tamin'izay fotoana izay ny mpanjaka tamin'izay dia Kirosy mpanjaka rehefa babo zany Israely tao sesitany tany zany nandritra ny taona maro dia nivangin'Andriamanitra indray Kirosy mpanjaka tosa izy mantsao ny Kirosy le tranoko any Jerosalema mila tsangana mila verina indray le trano rava dia tsy tafandromandry mihitsy i Kirosy mpanjaka fa lasa izy nanao fanambarany izy avy aminareo ato satria mbola taony Israely izy aminareo ato le olon'le Jehovah'Andriamanitra fa mila tsangana le fiangonana mila tsangana le tranon'Andriamanitra any Jerosalema ndanonareo miverina any navotsitra indray zany Israely tamin'izay fotoana izay takany tamin'ny andron'ny Farao dia navelana andeha ny olona ny tanjona dia maninona anamboatra ny tranon'Andriamanitra anamboatra ilay trano efa rava dia nalefa taka ny tantaran'ny zanak'Israely tany Egipta mihitsy le izy satria namoaka didy mihitsy Kirosy mpanjaka hoe nareo izay manodidina an'zareo ohatra ny hoe ato izany misy dia izay manodididina eo omeo anazy izay ilainy nomena vatsoa nomena volamena nomena arena be dia be dia nasiana nody izany hoe tondra voandalana zany zareo sesitany zareo nalefa tany fa rehefa noho nalefa nody izy tondra vokatra be dia be dia faly be moa ny zanak'Israely ary ankoatran'izay le arena rehetrarehetra le décoration tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetrarehetra izay nalainy Nebokadnezara fahiny dia andana voay daholo indray le izy dia avy hereno any izay ny tantarany tranga tamin'io tantara izay alohan'ny hananganana ny tranon'Andriamanitra dia niverina zanak'Israely dia nalefa dia tonga somatsara dany Jerosalema zareo tanàna efa rava potika fa hoe ho avy eo indray tamin'ny fifaliana lehibe niverenana teo rehefa tafaverina teo ny zanak'Israely dia nanomboka ny s'installe tonga indray tsika dia tanàna tafaverina somatsara alleloia dia raina ny tompo fa rehefa raikitra rehefa nanomboka teo zany ny fiainana dia adinony zareo nanangana le tranon'Andriamanitra rehefa tonga izy teo tafaverina somatsara dia tsy natsanga zareo indray le tranon'Andriamanitra nanao fanatitra fotsiny ry Josoa koa ny anaran'le mpisorona tamin'izany fotoana izany Zerobabela nanao altara teo amin'ny altara teo amin'ny plasin'ny altara tamin'izany ihany dia teo ihany izy nanao fanatitra fankasitrahana fa le trano tsy natsangana fa nanao fanatitra fotsiny zareo dia nandeha ny fotoana inona nataony zareo tsy hoe mipetrapetraka izy fa ny trano no natsangana ary le izy tsy dia hoe fahotana le manangana trano io lazain'ny bokyny akay io hoe nampitenen'i Jehovah akay hoe fa ahoana moa zany tena fotoana ve zao hipetrahanareo amin'ny tranonareo misy valindriana le valindriana tsy vitany hoe tsy hoe fotoana zao hipetrahanareo anatin'ny tranonareo ve fa misy valindriana inona dikan'le valindriana misy trano misy décoration mihitsy le trano zany tena tsy hoe rindrina be amin'izao fa le valindriana misy ohatrany hoe misy cadre kely eto ohatrany efa miaingo be le tranon'le olona zay io tantara izany hoe nandany andro ny tsirairay avy tonga ihany ny fahafahany tafaverina ty tanàntsika fa ndao amin'izay amboarina ny tranontsika dia ataontsika tsara be ataontsika mahafinaritra be dia samy mipetraka tao samy nanao izay napetipety azy dia toy ny fambolena ny toy ny asa mandraraha rehetrarehetra niverina tamin'loany ny fiainana dia niteny amin'izay Jehovah tsy fotoana anaovanareo an'izao zao vitanareo hoe nipetraka anaty trano tsara tare nefa ny tranoko ty mbola rava adininy fa nandefasan'ny Kirosy azy iody dia anao inona anao ny tranon'i Jehovah alleloia
azonao ve ny zavatra resantsika andra nafahany Kristy isika nafahany Kristy ianao be dia be ny olona mieritreritra hoe rehefa nafahany Kristy dia miaina ao anatin'ny liberté dia mba afaka le fanamelohan-tena be dia be dia mba libre zany mba afaka manao zay tiako azy zany manomboka ito hoe misy olona rehefa nafahany Kristy dia misaintsaina hoe eto amin'izay vao mba afaka miaina amin'ny fahalalahana taloha betsaka ny zavatra tsy nety tao anatin'ny fahotana tsapa mihitsy ilay fahotana zay ilay fangejana zay ilay sesitany tany anatin'ny fangejana nalay efa tsy asy tany Babilôna babo tany dia teoriana amin'izay rehefa tonga olona afaka tsapa be dia be ny olona matsapa ny lanjan'ilay fahafahana omeny Kristy fa vitsy mandeha amin'ilay ilavany Kristy azy tsy fantatry ny olona hoe nafahana izy mba hanao inona novonjena izy mba hanino mba ho any an-danitra ve kely loatra zany nafahana ianao tsy mba ho any an-danitra fotsiny tsy mba hisitraka fiainana mahafinaritra ao amin'ny Kristy fa mba hanangana ny tranon'Andriamanitra. Alleluia. Diso ny zavatra tao am-pon'ny Israely. Niraisiny le famonjena, nandehana an'le lalana, nampiasain'Andriamanitra kirosy. Fiza moa kirosy? Fitaovam-piasana hozy izy tsika izay. Fitaovam-piasana. Namelana. Taka situation rehetrarehetra, inona situation niainanao tamin'ny Kristy? Tadidinao hoe situation niainanao hoe nisy an'izao dia nisy an'izao dia ianona nananina dia nataony ianona an'izao ahako. Farany tany amin'i Jesosy ny antoraka. Mahafinaritra izany tantara izany. Misaotra ny tompony amin'ny fitaovam-piasana rehetrarehetra. Fa rehefa nafahana ianao dia maninona ianao avy eo. Raha lasa ranabavy, ny olona fantatritsika tsara ny tenan'Andriamanitra hoe raha misy olona amin'ny Kristy ozy izy dia olom-baovao izy. Olona vaovao izay tonga amin'ny Kristy. Ny olona vaovao raha lasa ranabavy dia manana antom-pisiana vaovao. Ny olona vaovao manana antom-pisiana vaovao. Ireo zanak'Israely ireo rehefa tany Babilôna dia tahaka ny mahazatra ihany tady izay ivelomana izy. Nitady izay apetipety efa sesy tany aty tsika fa dia ataovy izay mampety e. Aizany rehefa misy sakafo hohanina dia efa mety. Rehefa misy ohatr'izao ny fandraisan'ny olona ny fiarahana amin'ny Kristy dia mba hananana fiainana tsaratsara kokoa noho ny tany aloha. Fa za teteny aminao fa fahadisoana izany. Tsy izay ny antony namonjen'i Kristy atsika. Tsy mba hahatonga anao hoe mihoatra an'ilay taloha, tsika reny tsy mivavaka netinety ihany ny fiainantsika, fa mivavaka ve tsika tsy vao mahay tena hety tsara ty e. Be dia be ny olona mamita tena tahaka izany. Tsy fantatry ny olona ny lanjan'ilay famonjena. Ary tsy fantatry ny olona hozy izy ny apôstôly Paoly. Tsy fantatrareo fa tempolon'Andriamanitra ny tenanareo. Tsy fantatrareo nga izany. Ary fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Firy ny olona conscient amin'izany. Firy ny olona manome lanja an'izany. Dia hozy izy avy eo mampitandrina. Fa izay manimba ny tempolon'Andriamanitra hozy izy dia mba ho simbaina ihany koa. Mba ho simbaina ihany koa. Andriamanitra saro-piaro raha lasa ranabavy ny amin'ny mission, ny amin'ny antom-pisiana vaovao izay nomena ny olona vaovao. Raha matsiaro ianao hoe za fa olona vaovao tena hafa mihitsy aho zao dia mba manontany ianao androany matsapakova ianao fa efa miova ny antom-pisianao. Hatramin'izay nge ny olona rehetrarehetra e. Izao nge problema ny zanak'Israely raha lasa ranabavy e. Ny fiainana mitady ny fiainana mamafy dia mijinja. Fiainana normal nge zany e. Itovizan'ny olona rehetrarehetra. Tsy mila olom-baovao na vao manao an'izany. Ny fanaovana trano nge tsy mila olom-baovao na vao manao an'izany hoe za fa olom-baovao za fa zay vao tena indinika andreto momban'ny fahadeban-janako reto e. Fa hatramin'izay ianao efa nisaina an'izany. Fa hatraiza ny fanataterahanao ilay maha olom-baovao anao. Zava-dehibe ny miaina hoe tena navaozan'i Kristy ny fiainako. Tsy za taloha intsony ity. Efa olona vaovao aho zao. Na ny toe-poko ary mba efa niova.
Fa misy antony nanovana anao. Misy antony nanovana anako. Fa raha ny taloha ihany no ataonao ato amin'ny fiainana atao amin'ny Kristy dia ampianao famonjena fotoam-bavaka. Tsy misy dika zany. Ireo zanak'Israely ireo ny nanaraka ny lalàna foana. Rehefa tonga ny sabata dia nitsahatra ireo. Azonao ve zany? Nanaja vao tonga teo izy dia nisy fety efa nataony tahaka ny fanao hatramin'izay ihany. Ny toy ny fanaovana ny fanompona. Fa ny zavatra tsy nenty teo amin'ny fiainana dia le essence an'ilay fiainana mihitsy. Inona no antom-pisiny? Na lefa nafana avy any amin'ny tany ny fahababona izy ireo. Hoentina aty amin'ny Jerosalema ho tafaverina. Takatsika tany amin'ny fahotana nanjakan'ny Satana. Dia tafaverina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tafaverina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ianao, inona nataonao ao? Misy antony. Nalefa naverina ianao mba hananganana indray ny tempoly efa rava. Alleluia. Mba hananganana indray ny tempoly efa rava. Isika raha lasa ranabavy zany, mila matsapa. Dikan'izany zavatra resahako zany tsy hoe ka hoana moa zany paster ka tsy hanao trano ve zany? Ka tsy tady izay hohanina ve zany? Vady aman-janaka jerijerevana fotsiny fa hanao tranon'Andriamanitra. Aiza ilay tranon'Andriamanitra paster zany no amboarina? Inona zany ilay ho atao? Raha lasa ranabavy, azony zanak'Israely angeny nanao ny tranony hoe atsika aloha mipetraka. Fa le zavatra important le nanirahana antsika. Tsy ataontsika latsaka ambany zavatra noho ny tia besoin-tsika te. Azonao ve? Tsy hoe tsy hanao izay tokony atao ianao. Tsy hoe tsy hanao tsy karakara ny vady aman-janaka ao ianao. Tsy hoe tsy hanatra tsony azy zany fa ny tranon'Andriamanitra. Inona moa zany ilay? Fa zany mantsy efa nandray ny fitiavan'ny Kristy dia efa olombavao dia miova ny antom-pisina fa tsy ohatran'ilay taloha tsony hoe tady vola fotsiny sisa mba antony iainana dia ampitombo an'izay aty ananana dia rehefa tsisy dia mitady dia ohatr'izay dia miodina foana mantsy ny antom-pisin'ny olona amin'ny ankapobeny. Mandany izay azo dia avy eo mitady indray rehefa lany iny dia mitady indray dia mandany indray. Tsisy antony. Tary mbola tsy nale, mila mitady vola mba ahafahana manao vakansy ary indray za so. Dia mitady dia lany dia mitady indray ary indray olona tsara amin'izao. Ary indray ny tendance zany ny antom-pisin'ny olona manao izay mahafinaritra azy. Lasa miterana fahotana manao vakansy. Lasa miterana fahotana ny miasa mba hivelomana. Fa manahoana lanja nanafahana Kristy anao aloha. Manangana an'ilay trano ianao. Sa ny tranonao no efa mety. Alao ampiana décoration kely. Alao ampiana an'ity kely aloha e. Alao fa rehefa tena mety ity dia ataontsika amin'izay ho tranon'i Jehovah eo. Zay ny tena ataon'ny olona ny ankapobeny. Raha ohatra ka mety le asa ary na fotoam-bavaka rehetrarehetra io ary tratrako daholo. Raha ohatra ka arrangen'ny tompo hoe ianona mananina anahako mety afaka manompo tsara sa izy ohatra ny basin fijerinao anazy fa tsy voatery izay izy. Be dia be tsika no mametraka condition hoe ty aloha ny zava-dehibe. Dia avy eo ho avy antsika paster, ho avy antsika fa za matahotra ianao paster fa ianao koa dia efa mahasika fa dia le fiainana ange tsy maintsy mandeha, ny fiainana mandeha paster, ny teknôlôjia zao efa tsy araka intsony fa misy robot indray hoy zao. Raha zavatra ny tany raha latsara rabavy no ezahantsika nanaovana azy valindriana ho an'ny fiainantsika manokana. Tsy ho afa-po zany ianao. Ary izay ny zavatra ny ainan'ny Israely. Mihinana zareo tsy mety voky. Zavatra anankiray mba tiako zaraina aminao. Raha tena nandray ny fitiavan'ny Kristy ianao, raha tena ozy nandray ny fitiavany marina ianao, ka tena tonga olona vaovao ianao, tsy ho alezy zany ianao raha tsy mahavita ny tranon'Andriamanitra. Dia io izay etazy evero ny lalanao ozy izy ny fitenin'ny boky ny Agai. Evero ny fiainanao ny lalanao. Ianao ve matsapa hoe nandray ny fitiavan'ny Kristy? Dia nefa normal aminao tsy misaina ny anangana ny tranon'Andriamanitra. Avy eo azavako anao ilay inona ilay tranon'Andriamanitra. Ianao ve tena natsapa hoe olona vaovao ahako? Dia za maty anontany ianao tsapanao marina ve hoe miaina le hoe manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra le antony nanafahana anahako. Sa tahaka an'le teo aloha ihany? Sa tahaka an'le hatramin'izay ihany? Fa ozy manjanao mizatra tsy normal.
raha ozy izy ianao hoe mitovy amin'ny fiainaka fotsiny hatramin'izay le izy fa miampy mamonjy fotoam-bavaka fotsiny le izy miampy activité ozy hoe zanak'Israely nge hoa nanao fanompony nanao zay tokony natao nanao zay vitany ihany izy nanaja zay tokony najaina ihany izy takatsika amin'izao fotoana izao misy karazana fanompony misy karazana sehatra fanompony afaka ataonao daholo nge sehatra fanompony afaka ataona amin'ny toriteny ary manao pastera manao ny asa rehetrarehetra ataony afaka atao zany fa manahoana le fananganana le trano inona le trano ny tenantsika mahazo aina ve ny fanan'Andriamanitra ao anatinao velona tsara ve sao dia efa tery ny fanan'Andriamanitra inona manery anazy mbola mila asiana valindriany ty fa mbola tsy ampy tsara ny filatsika manery ny fanan'Andriamanitra na mitady an'Andriamanitra ary ny olona amin'izao fotoana izao dia mitady anazy noho ny conforme mitady an'Andriamanitra satria Andriamanitra ny afaka manome an'ity zavatra ity mitady an'Andriamanitra anatin'ny aretina koa satria izy fantatro fa afaka manasitrana valindriana daholo zany raha latsirana bavy valindriana zany confort zany Dede misy fahasalamana efa hitan'ny tompo hoe antoniny io ampy io anao avitanao le trano ampy io misy vola efa hitan'Andriamanitra hoe ampy nge io vola miditra aminao io ampy io vola io avitanao le tranoko tsy tia trano tsy ny tranony olona ato akory hoe fahenao le izy ampy ny moyen ampy ny équipement rehetrarehetra efa momeko anao mba tonga na miaina tsara ao anatinao fa ndraindrayntsika mbola mitany mitsara kokoa Jesosy tsara kokoa raha misy ny vadin'asa iny dia alamitsika eo le izy za sady mivavaka nge za manao an'iny asa iny tsy ny calcul anao tsy ny fomba fahaizanao mampiresaka ny tompo olona misaina lavitra noho ianao ary mbola tsy ny saina koa rany dia efa fantany fa hiteny izay ianao anondrana indray ty za nampiresahany eto mandohalika eo raha latsirana bavy na voaka ny Israely na alefa ry zareo anao ny tranon'i Jehova anao mission zay nanirana azy fa tsy nanao ry zareo raha tsy teo androany zany tahaka ny Agay mpaminany androany hiteny aminao hoe every ny lalanao makaizy ianao zany mbola le valindriana io tadavinao io sa efa manomboka manangana ianao manamboatra ny relation anao amin'Andriamanitra manahoana ny firaisanao amin'ny tompo isan'andro san'andro tsy isaka lahady akory namboarana ny tranon'i Jehova tsy adany roa isan-kerinandro no fanamboarana ny tranon'i Jehova tsy ny fotoana larobia tahaka izao ampy anangananao ny tranon'i Jehova fa izy Davida tsy nahita tory tsy avelako andry akory ireo masoko ireo raha tsy tafatoetra raha tsy mahita fitoerana ho an'i Jehova manahoana every ny lalanao every ny andavanandrom-piainanao le détail mpiainantsika mihitsy raha lasa ranabavy tsika falifaly foana hoe nafahan'i Kristy fahasoavana fitiavan'i Kristy manery anay mitarika anay amin'ny fahafahana izy fa rehefa mitarika anao amin'ny fahafahany Kristy dia makaizy ianao avy eo so valy tapaka fevy ianao dia hoe mandeha amin'ny fahasoavana ataoko daholo zay afaka ataoko rehetrarehetra mbola avy matanjaka azy aho matanjaka ianao mba hanao ny tranon'i Jehova matanjaka ianao manambola ianao mba hanaovana ny tranon'i Jehova mba azo aina ny fanan'Andriamanitra zavatra mahavariana amin'ity zavatra ity dia io inaverin'ny apôstôly Paoly eo zay manimba ny tempolin'Andriamanitra izy dia mba hosimbaina ihany koa dia izay mihitsy ny ainan'ny Israely taty tsy ny rarahiny tsy hoe le fait tamin'ny andro Nebokadnezara hoe izy zareo nanimba le tempolin'Andriamanitra fa le tsy fananganana an'le tempoly ihany koa na manimba ihany tsy marina ve zany dia inona navelan'Andriamanitra ny tranga navelany Mosa reny reo navelany Mosa reny mamafa ry zareo fa kely ny jinjainy mandray karama ireo lasa miasa fa zay karama azo dia ohatrany amin'ny kitapiloka ihany mihinana ry zareo tsy mety voky misotro ry zareo tsy mety afa-po
Ny olona tena olom-baovao raha latsaranabavy tsy ho afa-po amin'ny zavatry ny tany zany ianao. Sy mba avelan'Andriamanitra ozongozonina mihitsy situation io mba hatonga anao hiverina hanamboatra ny tranony. Ho an'ny olom-baovao zany resaka izany. Tsy ny olona tsotra, tsy ny olona any anatin'ny tsy ny olona lasa sesitany, tsy ny olona ao anatin'ny fanandevozana akory na tson'Andriamanitra hanamboatra ny tranony. Fa ilay olona efa nafahana. Azonao ve zany zavatra resahako izany? Tsy ny olona anatin'ny fahotana no hiezakezaka, hitantitanty tena, hanamasimasy tena, tsy indraindray eny ihany, fitaka, arerahana fotsiny izany. Fa ny olona efa nafahana no takian'Andriamanitra. Tena miteny ianao takian'Andriamanitra ny fananganana, ny tranony. Mba ho tsy hanatsiny ianao, mba tsy hisy petina ianao, mba ho mendrika azy ianao. Avy nge Kristy izy raha latsaranabavy. Manahoana every ny lalanao. Every ny lalanao raha latsaranabavy. Manahoana ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra. Ok, ianao tsy hanao tontony amin'ny fiarahana aminazy. Ok, ianao tsy saina hoe nafahana ako dia ho amin'ny fahafahana dia hijanona eo ianao dia miandry ny fiaviana. Misy zavatra tsy ampy, misy zavatra tsy ho tanteraka mihitsy. Ny fiainana miaraka amin'ny Kristy dia fiarahanao aminy isan'andro, manangana isan'andro. Rehefa tena mahanana antoka ianao hoe mirafitra eo amin'ilay vato lampy Jesosy Kristy dia mitohiny dia manangana ianao, dia manangana tsikelikely. Izay ny anton'ny fotoana. Ny fotoam-bavaka tahaka izao zany na fahenoanao toriteny na ny firahanao hira fiderana dia fakado reny. Fa le firaisanao, le etaetanao mihitsy hoe Jesosy te hikarakara. Za tsy te hanimba ny tetepolonao ty. Tsy tahotra le hoe mba tsy ho simbaina ny fidiram-bola. Tsy tahotra ny ao ambadika, fa fahatsapahana tena lalina mihitsy. Navelan'Andriamanitra mihitsy. Tsy ho afa-po ny Israely. Navelan'Andriamanitra mihitsy ho reraka ry zareo. Izay zavatra nisy. Ny valy le tany amin'ny Deutéronomie, tsy nanaiky, tsy nakato, dia zao ny vokany, zao ny vokany, zao ny vokany. Dia miaina izy eto. Raha tsy mitranga ny zavatra sekosy eo amin'ny fiainany dia nahazo ny tenin'Andriamanitra, naheno ny tenin'Andriamanitra tamin'ny analan'ny Hagai izy. Izay izy vao niverina, ndao anao ny tranon'Andriamanitra. Izay vao tafaverina. Tsy haiko misy amintsika rehetra efa miaina anaty sekosy amin'izao fotoana izao. Efa korontaniny tombo kely hoe ianao nge variana loatra aty, alao korontaniko kely aloha aty. Mba hiverenanao hanaovana anao ilay trano. Korontaniko ty satria variana ato ianao. Korontaniko kely ty fa ianao mantsy mieritreritra hoe karama be ty fa ataoko amin'ny kitapo laoka ty karamanao ty androany aloha. Hainao dikan'izany? Ohatra mba normal mandray karama tsika, alléluia. Avy eo izy ohatra hoe nakaiza izy teo. Po tahak'izay. Andriamanitra mamela an'ireny zavatra ireny. Ataovy ny tranoko. Miverena aminao. Every ho lalanao. Every ho lalanao. Manahoana ny firehetan'ny fonao. Tsy amin'ile hita masy, tsy amin'ile hita raha latsaranabavy. Raha latsaranabavy koa mba samy hiezaka anao ny enazy. Amen. Ary izay ny anton'ny fiarahantsika tahaka izao. Mba hifandomantsika, aza variana amin'ity fiainana mandalo ty ianao. Tsika nge vahiny, mpivahiny nge tsika eto. Tia nataonao tsara be. Za tsy miteny aza manao trano, raha manana projena trano ianao, vavaka mba ho tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aza mandany ainao. Tena marina izany. Aza mandany aina, sy avelan'ny tompo ho vitanao, ataovy. Rehefa hatreo ny limity, rehefa misy isitriana, mety izay. Mba mety izay. Rehefa misy hohanina, rehefa misy ny sahaza, alleluia. Ary izay ny vavaka nampianarin'ny tompo e. Izy nampianatra, izay sahaza. Izay sahaza anay ihany io omeo anay. Aza mena mihoatra izany izay. Ndraindraitsika efa manana fiainana efa hita hoe mba zavay. Na ny olona ary mba efa misy mitsiritra. Mbola tsy ampy. Mbola anona ny tena tiako fa itsiny. Tsika mihitsy nohatra ny hafahafa nefa ny hoe fanafahany Kristy. Hafahafa nge izany resaka izany. Izay mahatonga na miteny ianao.
ianao tsy ho afa-po zany raha tena olom-baovao afa zany le resaka fahafampo hoe tady rano dia nahita an' Jesosy dia eo le fahafampo fa arak'le zavatra nyzarain'ny pasteur Tsioro tamin'ny lahady dia ozy koa Jesosy meo rano anjaranao indray zao manome rano efa nomena ianao manomezany indray alleloia karakara ao le tempolo raha latsarana bavy be dia be ny olona mieritreritra hoe le karakara le manimba ny tempolo le mifoka sigara le misotro toka zany efa endrika ivelany fa le tsy fanomezanao lanja le fanahy masina miresaka atao anatinao mihitsy le izy fanahy masin'Andriamanitra iny miresaka aminao io nge tsy hoe mipetrapetraka koa dia hoe ao izy ao alleloia manoboka mibetrobetroka hafahafa izay fotsiny ianao mba miresaka aminy venao zay le fanomezanao alaza inona ny ilainao fanahy masina aizany tianao andehana antsika indray zany inkely izy ny alehan'ny tongotra ao na ny hoan'ny vavanao na ny foan'ny oronao na zay ataonao efa fruit ivelany fotsiny zany tsy izany ny olana tsy izany ny fampitsara antsika hoe ianao tsy mikarakara ny tempolon'Andriamanitra fa le ao anaty aloha ny jerevana le ao anaty manahoana nafahany Kristy ve ianao eny nafahany ahako ary nomeny antom-pisiana vaovao anao inony anao ny tranony homendrika azy izy ingeny fitaratra te hijery anao ohatranao na le mendrika azy eo amin'izay anao mifandray aminy eo amin'izay anao mandray tenin'Andriamanitra dia mihaino mamaky mandinika za tena mampirisika mandini tsara dia miresa fanahy masina ahoana mba tena eritreritrao momba antsika ty ohatran'ny mpifankatia anankiray rehefa miaraka dia ahoana zany ny fiainantsika ty tsy hoe tiako indri dia tiako indri andao ary arivady alleloia mahafinaritra ny tompo fa ny réussite-na tokantrano anankiray raha lasarana bavy dia rehefa mitovy eritreritra ireo mpivady ireo plantsika ny tanjontsika ripoint ry fa ny tanjon'izy roa ny ray ry andrika dia azonao inona ny zavatra hitranga eo azonao inona ny tranga eo mifagnome sakafo ihany ireo miara-matory ihany ireo miaraka tômôbilina ihany ireo ray trano ihany ireo fa samy hafa ny jeren'ireo dia misy zavatra tsy iray foana raha manambara ianao fa mitoetra ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra tanjona anankiray ihany ny ombonanareo miresaminy every lalanao sao dia efa mihevitra zavatra hafa ianao nefa izy ariny tadavina filantsika foana le makaria le zavatra tena tokony ho izy nge tena tokony ty le izy ozy izy ny fanahy atika ianao mahita fahamainana amin'le hita ny fanahy ianao ary mahita fahavokarana be fa ozy izy aty amin'le maina aty mihitsy le izy ianao raha tena azy ianao miansisika ao ary ianao miansista ao ary ianao ozongozonina ianao mandra-piverinao aty raha azy ianao alleloia mety izy afaka tsy conseilleko fa afaka ataonao ihany ty vavaka ty hoe ozongozony aho mandra-piveriko amin'ny planinao tsy conseilleko fa raha taritiny ho amin'izay ianao dia miresamy ozy izy riditra hoe aseho ihany izy sao dia efa niala sao dia efa nandao zany tezitra kanefa zany nandao ndraiky mampimebe inkely atsika ny tompo efa iny dia ianao midrikina be lobe ianao avy eo sady miverina avany ianao nitezitra ianao ihany nitezitra nefa ny ianao ny nandao tsy azoko eny azoko zay tsika satria tsika ohatrany tsy mety diso zay mantsy tsika efa tsika ihany io diso io fa misaotra ny amin'ny fitiavana misaotra ny amin'ny fanafahana mbola eo Jerosalema ny zanak'Israely dia afaka nanangana izy dia tafatsangana indray le tempoly alleloia androany aminao fa hanangana anao indray ny tompo amanga ny fonao izy dia irehatra ao anatinao ny fitadiavana azy fanomezanao lanja le fanahy velona atao anatinao ankoatra momba ny tena antsika zay tempolo ny fanahy masina dia zay le tenen'ny Korintena teo ihany koa toko fa 2:10 teny eo ihany koa izy ny corps fa anisan'ny fananganana ny
tenan'i Kristy, anisan'ny fananganana ny fiangonana, anisan'ny fananganana ny tranon'Andriamanitra koa ny fijerevanao ny rahalasy ny anabavy. Mba hasoa azy ireny. Zay le mahatonga antsika miaina ao anatin'ilay hoe ankonana. Tsy hoe zany manangana ny tranon'Andriamanitra dia za ato anatiko ny fanamasina dia zany miezaka aty amin'ny côtéako dia za mimanao ny azy. Fa navelontsika hiaraka. Navelona antsika ifameno. Navelontsika ifanampy. Misy investissement zany mila ataonao. Zay le fananganana ihany koa. Investissement ho an'ny hafa. Tsy personnel le izy. Manomboka personnel le izy. Fa mitohy ho an'ny hafa. Ny fananganana. Ny tranon'Andriamanitra. Tadidrio fa tsy ianao rery nitsena amin'ny Kristiany amin'ny raha hoalanitra hoe iny amin'ny falasary reto fa veloma daholo nareo. Fa hiaraka tsika. Alléluia. Teneno akaikina za miaraka tsika hoe. Ary ianao tsy hamelako raha tsy tafakatra tsika hoe. Iny andikan'izany misy investissement. Misy investissement ana vavaka ilain'ny io rahalahinao io. Misy investissement ana teny fampaherezana ilain'ny io rahalahinao io. Misy investissement ana teny fanitsiana ilain'ny io rahalahinao io. Anisan'ny fananganana daholo zany. Za raha mitory teny aminao sady manangana ny tenako ahako no manangana anao. Amen. Zay le izy. Misy investissement tsy voatery teny ihany fa misy hatramin'ny mety fahafozana fananana. Ananganana ny hafa. Fa raha tsy miray amin'ny fanamasina ianao tsy fantatrao zany ka. Manjary fanomezana fananana noho ny amin'ny fiarahamonina ny jerevanao. Fananganana ny tranon'Andriamanitra nataontsika raha tsy ranabavy. Misy zavatra nomenao ny hafa. Iny kay ny nanangana anazy. Iny kay ny tondra fahafahana ho anazy. Mety tsy tsapanao zany. Ary indraindray zany tsy avelan'ny tompo fantatritsika mihitsy. Hoe le nataonao ohatr'izao nge kay nanana ny anina dia zao izy tafahorina. Alléluia. Fa ianao raha tsy tafahorina, ianao personnel aloha ao amin'ny Kristy. Tsisy impact zany ianao. Tamilady koa nisy resaka hoe fanasiny tany. Fa raha ianao no matsatso, izy anao tsanganao eo. Ianao indray nandrava ny hafa eo. Satria matsatso. Zay le mandeha. Zay mahatonga na mi-insiste amin'ilay izy hoe ianao aloha. Fa rehefa tafatsangana ianao, rehefa manangana ianao, rehefa conscient ianao hoe za te-polony fanamasina. Ato amiko Jesosy. Amin'izay ataoko rehetrarehetra dia efa en communication, en relation tsara ianao amin'ny Kristy. Iny amin'izay ianao fa mahasoa ny hafa. Zay dominao dia mahazo aina. Zay kasihanao dia velombelonaina. Amen. Zay resahanao, zay atononao dia mahazo ilay fananganana. Ataoko tsika ho mpanangana. Amen. Tsy hoe zangy ny vavahako ato mba ho atsangany. Raiso Jesosy. Raiso ny fitiavana. Izy no manangana anao. Fa tsika ato navelan'Andriamanitra ho trano miara-mitsangana. Afinaritra izay fotoana anankiray izay rehefa ho avy Jesosy. Afinaritra izay fotoana izay. Satria be dia be ny olona nitandrina ny alehany. Tsy mionona fotsiny tamin'ny fanafahan'i Kristy hoe fanafana afaka. Alleluia. Dia io dia afaka dia mandihy fotsiny. Fa manangana. Tsy ho diso ny antom-pisianao any ianao ry olom-baovao. Amen. Fa tanteraka ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Taontsika hitsangana dia hivaraka tsika amin'izao fotoana izao. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.